Nanamarika ny famaranana ny telo volana voalohany amin'ny taom-pampianarana 2024 2025 ny sekolim-ponoana ambaratonga voalohany Jesosy Mamonjy etsy Ampita-Tafika. Misy araka izany ny fety sekoly no tanterahana teny an-toerana omaly fanadidina avy hatrany. Toy ny fanao isan-taona dia tsy adino sekolim-ponoana ambaratonga voalohany Jesosy Mamonjy eto Ampita-Tafika ny fankalazana nahaterahan'ny mpamonjy sady ao anatin'ny famaranana ny telo volana voalohany amin'ny taom-pianarana 2024 2025 ary entina ihany koa hanombohana fankalazana ny fahafolo taona mijoroany ity sekolim-ponoana ity. Ny sekoly Jesosy Mamonjy Ampita-Tafika dia ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taonany mihitsy amin'izao fotoana izao amin'ity taom-pianarana 2024-2025 ity. Amin'ny famaranana ny telo volana voalohany toy izao dia mankalaza ny Noely ny sekoly ny ankizy ato amin'izao sekoly Jesosy Mamonjy Ampita-Tafika izao. Izany dia ho fitoriana filazantsara ankira mifanotrona ny sekoly rehefa toy izao ny sekoly Jesosy Mamonjy rehetra tonga teto nanotrona zao ny sekoly Jesosy Mamonjy Ampita-Tafika Kazobe Ambotsara-Telo ary ny any amin'ny Foibe Akorondrano ihany koa. Izany fankalazana ny Noely zany dia mbola mitohy ihany koa amin'ny 20 Desambra ary izany dia mbola ho fitoriana ihany koa ny filazantsara ankira koa ny fahita amin'ny sekoly Jesosy Mamonjy manerana Madagasikara zany dia samy mankalaza ny Noely ny mpianatra. Izany no maha sekolim-ponoana ny sekolim-ponoana toy izao. Nisy ny fihetsem-sekoly izay nokarakarainy ny Europanabe sy ny ankizy mpianatra ny alahady tolakandro teo teny an-toerana ka tamin'izany indrindra no nanehoan'ny ireo mpianatra kira ny mazava-dehibe ny finoana amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy ary dia nandray anjara tamin'izany avokoa ireo kilasy isan'ny ambaratongany avy. Diso anjara tamin'izany koa ireo mpanabe ao amin'ny sekoly fa dia nandray anjara tamin'ny fanentanana tamin'ny fetin'ny sekoly ity ka nanomezan'izy ireo torohevitra amin'ny mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fampianarana. Miisa 9 moa ireo mpanabe eo anivon'ny sekoly amin'izao ary mahatratra 20 kosa ny mpianatra. Nanasongadany tsy lanonan'ity ihany koa ny fanolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo ankizy afaka fanadinana CEPE tamin'ity taona ity.